Halleloia, halleloia. Miarabanao amin'izao andro maraina ny 17 ny volana Jolay 2024 izao, ary tonga soa ianao eto amin'ny fandarana anina sahaza izay andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro. Mino fa salama tsara ianao ary naizanaiza ianao mihaino an'izao fandarana izao dia Andriamanitra ny mombanao ary ihany koa anokatra ny masom-panahinao hatakatra ny sitrapony. Halleloia. Anio dia misy zavatra mahery vaika mba tiako hozaraina aminao, zavatra afaka manova tanteraka ny androntsika na ny fiainantsika mihitsy raha raisitsika amin'ny fontsika ray manontolo zany. Azadino fa ity volana ity dia fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy Tompo Mpanjaka. Izay ny loha hevitritsika. Matetika tsika dia miteny an'Andriamanitra hoe ampiasao Tompo fa apetrako aminareo androany ny fanontaniana. Tena vonona ve tsika amin'ny andro tena ampiasain'Andriamanitra tsika? Andriamanitra tsy mitady olona hipetraka fotsiny any am-piangonana amin'ny lahady, fa mitady lehilahy sy vehivavy vonona ny hanome ny fiainany ray manontolo izy, tsy ampahany fa ny fiainana ray manontolo ny rehetra mihitsy. Romanina 4:17 dia milaza mazava hoe atolory an'Andriamanitra ny tenanareo, ary atolory an'Andriamanitra momba anareo ho fitaovan'ny fahamarinana, izany hoe ny masonareo, ny vavanareo, ny tananareo, ny tongotrareo, ny zava-misy rehetra aminao. Ary tiako aseho aminao ohatra teny anankiray mahery. Jereviny baibolinao sokafy ny baibolinao amin'ny Isaia 9 dia azonao vakiana izay tantara izay. Nahita ny Tompo Isaia izay mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana tamin'ny voninahiny manontolo, dia niantso mafy ny serafima hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Ary Isaia teo anatrehany io fahamasinana io dia lavo ampotorotoro izy. Hoy hoe lozako fa lehilahy maloto molotra. Fa jereo izay nitrangany ny serafima nandray vaina afo teo amin'ny alitara ka nikasika ny vavany, dia niteny hoe voaesitra ny helikao ary voadio ny fahotanao. Ilay vavany, ilay vava voanekeny Isaia ho maloto teo indrindra dia lasa diovina, vonona ny hitondra ny tenin'Andriamanitra. Ary taorian'izay dia nanontany Andriamanitra hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay? Ary namaly Isaia, tsy ny salasala, tsy ny fampidinika, inty aho, iraho aho, hozy izy Isaia. Izany no dikany hoe vonona. Tsy niteny Isaia hoe raiso fotsiny ny ampahany amiko, hoe tsy nanolotra ny vavany fotsiny izy, na ny feony fotsiny na ny tongony fotsiny, fa nanolotra ny momba azy rehetra mba handehany amin'izay andefasan'Andriamanitra azy. Amen. Koa nametraka fanontaniana aminao androany ary tiako hoe valinao am-ponao izao fanontaniana izao zao dieny izao, hoe ny masonao, inona ny jeren'ireo masonao ireo rehefa tsy misy olona mahita ianao? Banjana ny Jesosy ve sa mivezivezana amin'ny zavatra hafa? Ny vavanao, inona no mivoaka avy any aminy? Resaka fiainana, fiadanana, fanantenana ve sa zavatra fanakianana, fitarainana lava, zavatra fitenenana, zavatra negativa? Inona mivoaka ny vavanao? Ary ny tananao iny, miasa ho an'ny tenanao ihany ve ireo tanan'ireo? Sa mba vonona ny anampy olona ohatra, anandratra olona mety efa lavo ohatra? Ary ny tongotrao, aiza no hitondrany ianao? Ho ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sa lavitra, ary lavitra dia miana lavitra ny Tompo?
lazaiko aminao amin'ny foko manontolo ny teneniko anao, tsy mila kristianina miresaka be momba ny Kristy nefa tsy mitovy toetra aminy izy. Alleloia. Mila mpianatra izay hoe ny fiainany mihitsy no midera ny fanatrehan'ny Kristy. Ny fanokana tena dia tsy fihetsepo amin'ny fanompoana lehibe misy fotsiny na fanompoana lehibe anankiray, fa fanapa-kevitra ataontsika isan'andro izany, isa-maraina, manoka tena tanteraka isika ho an'Andriamanitra antsika. Ka androany ary aza manome an'Andriamanitra pahany kely amin'ny fotoananao ihany, omeo azy ny fijerinao, ny eritreretinao, ny teninao, ny fanapa-kevitrao, ny hoavinao ray manontolo, ny vatantenanao, omeo azy. Isa-maraina tenenao aminazy hoe Tompo, atolotra anao izao rehetra ananako izao, ataovy fitaovany sitraponao ary amin'izay hijeren'ny masoko oka ny fahazavanao izy, any amin'ny ataon'ny tanako oka hiseho ny fitiavanao, any amin'ny andehanan'ny tongotro oka handroso ny fanjakanao. Amen. Amen. Mino fa mahakasika anao izany teny izany ary sitrapon'Andriamanitra ampindramo azy, omeo azy ny masonao, ny tananao, ny tongotrao, vatantenanao ray manontolo ary maneke irany ianao. Satria izay ny antom-pisitsika, ambasadoriny lanitra tsika eto ambonin'ity tany ity. Hivavaka tsika izao. Ray io, tsy ny hafantatra anao ihany ny tianay, fa ny mba ho mahasoa eo am-pelantananao. Atolotra ianao ny masonay, ny vavanay. Atolotra ianao ny tananay hanompo anao, ny tongotray handeha amin'ny lalanao. Ary Tompo, ny fonay manontolo ity ianao tsy misy fisalasalana, tsy misy fisarahana. Oka Tompo, ny fiainanay ray manontolo ho vavolombelona velona momba anao Jesosy Kristy. Ampiasao tanteraka izahay amin'ny fikasanao, amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tadidio tsara izao ry namako, tahaka n'Isaia, Andriamanitra tsy mitady ireo izay mahafeno fepetra, fa mitady izy an'ireo izay hoe na dia amin'ny fahalemeny aza dia mety ho diovina ka mamaly hoe inty aho, irao aho. Izany no atao hoe mifandray akaiky amin'ny Kristy. Ary rehefa vonona tanteraka ny fo anankiray dia afaka manao zavatra mahagaga amin'ny alalan'ny olona tsotra ny fanahy masina, amin'ny alalanao izany. Tahina be anie ianao ary eny tokoa fahasoavana sy famindrampona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iananao dia hitoetra andro lava ao an-tranon'i Jehovah ianao. Docteur Rina Telesphore ihany, ampitiavana be lehibe.